Ny alohan'ny niangana hiatrika ny fifanana farany any Maroka moa dia nivoaka tamin'ny andro nandehanan'ny Bary any Madagasikara nianaran'ireo mpilalao 420 nandeha niatrika izany fifanana izany niaraka tamin'ny Canal Plus izay mpanohana mavitrika ny Bary any Madagasikara amin'ny fetrehan'ny kanina 7 ny mpanazatra ny Bary any Madagasikara Nicolas Dupuis moa no namoaka izany mpilalao 420 izany fantatra kosa fa isy mpilalao ijanona ao Maroka na ody any amin'ny toerana misy azy aorian' izany fifanana izany satria mpilalao 320 ihany no tokony hoentina any Egypte. Misa 420 ireo mpilalao any Bary any Madagasikara noho ny fanomanantena any Marrakech raha ny fanamariana nentin'ny mpanazatra ny ekipa pireneny amin'ny taranja-baolina kitra androany. Mijanona eto Madagasikara kosa Ian Sitobi raha nambarany fa mety anisan'ireo mpilalao voafantina kosa amin'ny CHAN na ny lalaon'ny soavy hiaro ny voninahitry Madagasikara. Ian et Toby restent à Madagascar et seront sans doute appelés, je pense, pour le CHAN par Franklin que j'ai eu au téléphone, voilà, ou Jeux des îles, mais en tout cas ils seront appelés à défendre aussi les couleurs de Madagascar. Na ny mpanazatra na ireo mpilalao dia nanometoky androany nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety niarahana tamin'ny Canal Plus izay anisan'ireo mpanohana azy ireo fa anao ny ezaka hiarovana ny voninahitry Madagasikara izy ireo. J'ai un groupe de joueurs soudés, ici il n'y en a que 3 mais ils sont soudés et surtout ils sont soutenus par les partenaires, donc Canal Plus fait partie, et ils sont soutenus par l'État. Le président, le ministre des Sports, le ministère, le comité de normalisation, voilà, tout le monde est à fond derrière les joueurs et le staff et ça nous fait plaisir, et sans parler du peuple encore une fois. Et sachez que joueurs, staff, on fera le maximum pour porter haut les couleurs de Madagascar. On va aller se battre et puis représenter le peuple malgache en Égypte du mieux possible. Voilà, on va tout faire en tout cas nous là-bas pour défendre haut et fort les couleurs de Madagascar. Aorian'ny fanomanantena atao any Marrakech no anapahan'ny mpanazatra ny lisitra ireo mpilalao 320 andray anjara amin'ny kanina 7 any Égypte.